Ny mpilalao anankiroa izay ao anatin'ny ekipa pirenena malagasy Barea moa dia tonga tany amin'ny tany niaviny. Ireto sary hitantsika ireto moa dia sary fitsenana any Fenohasina sy Fely izay tany Morondava. Vahoaka maro no nitsena any Fenohasina sy Fely teny amin'ny aéroport André Rasampy Morondava. Ankoatran ireo olon-tsotra dia nisy ihany koa ireo klioba mpanao fanatanjahantena hafa avy ao an-toerana nitsena ireto Barea tranona ireto. Hafaliana sy aravona ary rehareha no nitsenany ireo vahoaka an-toerana ireto mpilalao ekipa pirenena ireto. Tompoko vavy sy tompoko lahy, ilaza zavatra betsaka moa isika ato anatin'ity video ity. Famelohany hidirantsika amin'izany zava-drehetra izany dia mbola entanina toy ny mahazatra foana ianareo abonné ny chaîne-tsika ary asio j'aime ny video. Indrindra azadiny ny mametraka ny komantera. Ndeha aloha hidirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany mialohany hirisoantsika amin'ny resaka zay ataontsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy, abonné vetivety ary ny chaîne-tsika. Raha araka ny kajikajiny ireo manam-pahaizana moa dia hahita éclipse lunaire i Madagasikara amin'ny andron'ny alahady ho avy izao. Hisy éclipse lunaire total ny alahady 7 septambra izao ka isany hahita izany eto a Madagasikara. Miseho izy ty rehefa tako ny aliko ny tany ny volana. Izany hoe mifanandrify ny masoandro ny tany ary ny volana. Hahagitra 20 minitra izy ty izay hanomboka amin'ny 4 ora sy 20 minitra ny phase phénombrale araky ny vinavinany ireo manam-pahaizana. Amin'io no hiditra tsikelikely ambanin'ny aliko ny tany ny volana. Amin'ny 7 ora sy 12 minitra no takona sy fanandrify tanteraka amin'ny masoandro sy ny tany ka hanompo mena manjelanjelatra ny volana na ilay antsona hoe ligne de sang. Hahagitra 17 minitra izy io ary hifarana tanteraka ny éclipse lunaire amin'ny 12 ora sy 15 minitry. Araka ny vinavinany ireo manam-pahaizana hatrany moa dia ny 13 desambra 2024 indray no hisy tahaka ity ho hita eto a Madagasikara. Hiresadresaka ny mikasika ny baolina kitra indray isika. Raha araka ny fantatra ankehitriny moa dia Maroc no voalohany tafiakatra mondial. Taoriany nandreseny 10 nono ohatra ny Niger Omalino nazahoan'ny Maroc ny tapakila hiatrehana ny mondial 2024. Fantatra ankehitriny fa izy no firenena afrikanina voalohany tafiakatra. Fandresena daholo ny azy ireo lalao natrehany nandritra ny andro fito amin'ny fifanitsanana. Mitarika amin'ny isa 12 i Maroc ao amin'ny vondrona misy azy impito izao no hiatrika ny fiadinany amboara erantany amin'ny baolina kitra ny Marokiana. Ny demi-finale natrehiny izy ireo ny tany Qatar ny taona 2024 ny vokatra tsara indrindra azony izy ireo nandritra izany fifanitsanana mondial izany. Arabiana manokana moa ny ekipa pirenena Maroc satria izy ireo no tafiakatra izany mondial izany voalohany ary izy ireo no firenena afrikanina voalohany tafiakatra amin'ny fifaninanana manerantany ny baolina kitra 2024. Rehefa voalazantsika moa ny mikasika an'izay baolina kitra izay dia andeha arisika hizara kely ity zavatra izay tsara ho fantatra ity. Anisan'ny nafaly ny filohan'ny Republikan'i Madagasikara moa ity zavatra ity. Nizarainy tao anatin'ny pejiny ary izaraiko aminareo rehetra ihany koa. Ataoko angamba fa izay mafaly ny filoham-piahatsika dia mafaly atsika vahoaka malagasy ihany koa. Niarantsika nahalala mofa ny andro omaly dia tonga tany menabe ny filohan'ny Republikan'i Madagasikara Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina. Vory lanonana ny vahoakany belo teo amin'ny seranam-piaramanidina nitsena ity filoham-pirenena ity amin'izao fitsidiana ifotony ny fagitra menabe izao. Nanona manokana ho ity Andriamatoa filoha ity ny nahita ny taranaky ny ampanjaka toera izay naneho ny fifaliany feno tamin'ny fiverenany kabesony ampanjaka sy ireo mpitaritafoka roa lahy ny alalavo taminy. Niroso tamin'ny fitokanana ny tribunal avy hatrany ary tsapako tokoa ny fankasitrahany izy ireo amin'ny fanalana fahasahiranana hoentiny ity tribunal ity satria 100 kilometatra vao tonga tany Morondava teo aloha ka nandany vola be izany zavatra izany hoy filohan'ny Republika. Izao hoy ny filohan'ny Republika dia azo atao eto an-toerana avokoa na ireo taratasy tsotra toy ny kopy nahaterahana fa indrindra tsy ho atra intsony raha misy ady atao amin'ny raha rampitsarana. Isika dia fanjakana manakaiky ny vahoaka
targetra hoy hatran'ny hafatra izay nambarany ity filohan'ny republika ity. Nohony zany hoy Andriamatoa filoha dia andro hiraikitra mandrakizay ao anatin'ny tantarany androany fatafaverina antanindrazana ny ampanjaka toera sy ireo miaramila roa lahy niaralavo taminy mahery fo any Madagasikara nanohitra ny mpanjanaka ka nanolotra ny ainy ho antanindrazana tamin'ny 9 Novambra 2024 tao Antananarivo raha nitokana ny rovan'ny Madagasikara isika dia nanambara afa tsy maintsy ho tafaverina antanindrazana izy reo. Koa anio ary hoy izy eto belo amin'ny anarako manokana sy amin'ny anaran'ny vahoaka malagasy Ray Manontolo manolotra amin'ny fomba ofisialy anareo taranany aminareo vahoaka ny Menabe sy amin'ny foky sakalava Ray Manontolo ny kabeso ny dadilahy toera rehefa nalaina teto Antanindrazany 20 taona lasa izay ny tantara tsy fanadino ary fototry ny fiarahamonina malagasy izany. Tamin'ny fofeny fitiavana ihany koa no nilazana Andriamatoa filohany hoe oka ho tsaroantsika lalandava fanirana latsaka tao ambiky tamin'ny volana Aogositra 7 dia tsy verimaina izany. Ny tantara no oka ho fototry ny ampinga hoentintsika miady sy mampakatra avina hampom-pirenena sy ny hasy ny tanindrazana mba ho taranaka mpanorona sy mpanarina ny isika ho an'ny tanindrazana izany zavatra izany. Ho ela velona ny firaisampony malagasy tsy vaky volo, ho ela velona ny tantara mandrafitra ho avy mamiratra ho an'ny Madagasikara, ho ela velona ny Madagasikara malalantsika ho hafatra izay nambarany filohan'ny republika Andriamatoa Andry Rajoelina. Rehefa avy niresadresaka ny mikasika ny filoham-pirenena ankehitriny mo isika dia andeha ary isika hijery kely ity fanambarana izay nataon'ny filoham-pirenena teo aloha ity Andriamatoa Marc Ravalomanana. Tsy fotoana ny kabary intsony izao hoy Marc Ravalomanana tena mafy ny zava-misy iainana eto hoy ity filoha teo aloha Marc Ravalomanana ity. Tsy voahelo ka hahantra na ho resy tsy miady Madagasikara hoy ny fanambarana izay nataony. Nilaza ihany koa mo ity filoham-pirenena teo aloha ity ny hoe marina loatra hoy izy ny hafatry ny voamerany eveka faranteo asa mivengana sy azo refesina no ilain'ny firenena mila fanarenana ny hopitaly sy ny rafim-panabeazana takina ny fahamarinana sy ny fangaraharana ary aradrarina amin'ny fitantanana ny firenena. Raha mipetraka ireo dia afaka hiverina amin'ny lalany fampandrosoana i Madagasikara hoy hafatra izay nambarany filoham-pirenena teo aloha Andriamatoa Marc Ravalomanana. Tsara ny manome sosikevitra toy ny ataony ity filoham-pirenena teo aloha ity fa ny zavatra tokony ho fantatra sy ny zavatra izay tsara tsarona dia ny hoe tsy hitovy mihitsy ny politika izay ampiasainy Andry Rajoelina sy Marc Ravalomanana ary Andry Rajoelina sy Ravalomanana dia tsy hitovy velively koa dia samy manao zay mahasoa ny firenena izy reo. Tompoko vavy sy tompoko lahy zay ihany koa no namarana ny videontsika koa dia mankasitraka anareo na vitana haino hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka iato misisisy zay fa tsy halavenen'ny resaka hametra veloma izay veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy.